Ho ampitomboana ho aminareo anie ry havana ny fahasoavana sy ny fiadanana avy amin'ilay Andriamanitra raintsika sy Jesoa Kristy Tompo. Amen. Aza mangina fa ambarao ny vaovao mahafaly. Aza mangina fa ambarao ny vaovao mahafaly. Mofinainantsika amin'ity andro farany amin'ny volana septambra ity dia ao amin'ny bokin'ny Isaia mpaminany toko faha 12 ny andininy fahaenina hatramin'ny fahasivy izay vakintsika amin'ny anaran'ny Tompo manao hoe: efa nanendrim-piambina ho eny ambonin'ny mandanao aho ry Jerosalema, koa mandrakariva na andro na alina dia tsy mahazo mangina ireny. Eny, ianareo izay mpampahatsiaro an'i Jehova aza mitsahatra, ary aza mamela azy hitsahatra, mandra-panao ny an'i Jerosalema ho mafy orina sy ho deraina amin'ny tany. Jehova efa nianina tamin'ny tanany ankavanana, dia tamin'ny sandriny mahery hoe: tsy omeko ho an'ny fahavalonao intsony ny varinao, ary ny hafa firenena tsy hisotro ny ranom-boalobokao izay efa nisasaranao, fa izay nijinjazy no hihinana azy, ka hiderany Jehova, ary izay nioty azy no hisotro azy ao amin'ny kianjako masina. Ray masino, manamasinana anay amin'ny fahamarinana, ny teninao no fahamarinana. Amen. Aza mangina fa ambarao ny vaovao mahafaly. Aza mangina tahaka ny mpiambina, tahaka ny mpitily eny ambony manda no baiko omena ny jiosy tany ampahababoana tany Babilôna. Mpitily na mpiambina izay manana andraikitra, manana adidy mihitsy aza ilaza tsy anjanona ny zava-misy marina, ny zavatra hitany, ny zavatra tazany eny ambony manda. Omena baiko izy ireo mba tsy hitsaha miteny, ary miverina matetika atao amin'ity toko faha 12 ity, izany hoe aza mangina, aza mitsahatra miteny, mitenena foana, tsy mahazo mangina, aza mamela azy hitsahatra, izany hoe ambarao, lazao na andro na alina amin'ny fotoana rehetra. Tena asan'ny mpiambina sy ny mpitily mihitsy no omena ireto jiosy reto. Inona no ambara? Inona no tsy maintsy ambara? Eto dia hitantsika fa ampahatsiaro an'i Jehova amin'ny Andriamanitry ny fanekena azy. Ilay Andriamanitry ny fanekena izay efa nianina tamin'ny olona dia nampanantena vaovao mahafaly, nampanantena filazana tsara fa ho avy izy ary hanafaka ny olona amin'ny fahababoana ao Babilôna, hamerina sy hanarina indray ny taniny, hamerina amin'ny laoniny ny mahafirenena ity fanjakan'ny Joda izay lasa kobabo ity. Aty amin'ity Salamo faha 12, aty amin'ny fizarana fahatelo amin'ny bokin'ny Isaia dia ahitantsika fa mamelona fanantenana indray Andriamanitra ka anova tanteraka ny tontolo sy ny tantaran'ireto vahoaka jiosy reto, ka tsy tahaka ny zavatra nisy teo aloha intsony no hisy, tsy hiferinaina intsony ny jiosy, fa namboly izy kanefa tsy mba mihinana ny vokatry ny famboleny akory, fa mampanantena kosa Andriamanitra fa fanekena vaovao, mahatanteraka ny fanekena izay efa tanterahana no atao, ka dia indro izy ho tondra dronono sy tantely ary hianoka amin'ny fiadanana izay efa nampanantenan'Andriamanitra ka mbola ataon'Andriamanitra amin'ny
mandrakariva. Ry havako malala ao amin'ny tompo, vaovao mahafaly ho an'ireto jiosy reto no mandre fa hitsahatra ny fahababona hivoaka ao izy ka hody any amin'ny taniny ary dia hiaina lay any amin'ilay tany tondra dronono sy tantely izay efa nampanantenan'Andriamanitra azy. Andriamanitry ny fanekena mantsy Andriamanitra ka mihazona izay efa nolazainy rahateo. Fa ny mino kosa, ny olony kosa dia antsona eto hingaina mba hiantsoantso, hanambara, tsy hitsahatra, hilaza izany vaovao tsara, vaovao mahafaly izay nampitain'Andriamanitra izany. Antsona ny mino rehetra mba hanandram-peo, hanambara ny voninahitr'Andriamanitra amin'ny tany rehetra, hilaza tsy akijanona fa Andriamanitra manao zava-baovao. Andriamanitra ry havako malala ao amin'ny tompo, mitsahatra hatreo ny fangejana sy ny fahababona izay nahazo reto vahoaka reto fahizay. Hitsahatra hatreo ny fitaintainana sy ny fiferetanaina. Hitsahatra hatreo lay tompony mangatakatiny fa indro fiainana vaovao, vahoaka vaovao, firenena vaovao no hatsangan'Andriamanitra. Zany no tsy maintsy torintsika ihany koa. Manana didy lehibe ry havako malala ny fiangonana amin'izao andro iainantsika izao. Manana didy ny fiangonana tsy hilaza ny fizahan-toetra sy hanambara ny fahoriana izay tsy maintsy zakain'ny mpino fotsiny. Tsy izany ihany ny antsoina hoe filazantsara na dia tsy maintsy misy azy zany efa nilazaintsika teto an-trano. Fa amin'ity andro hamaranantsika ny volana, amin'ity fibanjinana ny lohahevitra hoe mitory teny amin'ny firenena rehetra ity, dia mba ho tena vaovao mahafaly tokoa mamelona indray ny fanantenana no hotoriana. Mitsahatra hatreo ny fahoriana, vita ny fahababona, fa indro fiainana sy fiadanana no atolotr'Andriamanitra indray. Andao ary ry havako, ambarao, zarao fa misy fiadanana ao amin'Andriamanitra. Ambarao, lazao, aza manginy, mitenena foana na andro na alina fa tsy maintsy misy fanantenana ao ambadiky ny fizahan-toetra sy ny sedra izay mahazo ny mpino. Tsy hifarana ao anatin'ny sedra ny fiainan'ny mpino fa efa nanomana fiainana ho azy Andriamanitra. Zany no tenenin' Jesosy manao hoe zaho avy mba hananany fiainana sady hananany be dia be. Efa nampanantenantsika Kristy fa ety amin'izao tontolo izao no ahitantsika fahoriana, nefa matoki izao efa naresy izao tontolo izao izy dia mandehana ary. Lazao, ambarao, aza manginy, omeo ny fanantenana vaovao izay omen'Andriamanitra ny olona fa Andriamanitra ny fiadanana izy. Ny faratapon'ny vaovao mahafaly sy ny fiadanana nentin'Andriamanitra ao amin'izao tontolo izao ry havako malala dia ny nitondrany an'i Jesosy Kristy zanany, lay fiadanana ao antsika, lay fandriampahalemana ao antsika, lay fampihavanana. Eny, io Jesosy io no fiainana ho antsika. Vaovao mahafaly zany ka ambarao, aza mitsahatra na andro na alina. N'Andriamanitra irery any ny voninahitra. Amen. Hivavaka isika. Andriamanitra, rainay amin'ny alalan'i Jesosy ianao lay tompo sy mpamonjy ny fiainanay, lay efa nanao zava-mahagaga, zavatra lehibe, nitondra vaovao mahafaly ho anay tamin'ny alalan'i Jesosy Kristy zanakao, nampitsahatra ngidin'ny fiainana, nampitony ny fiainanay, fa indro efa nanomana fiadanana lavorary ho anay ianao. Misaotra Tompo. Izay kosa dia vonina
anambara izara izany, eny iantsoantso fa Andriamanitra mahagaga loatra ianao. Amin'ity ity zay Tompo dia mametraka ny fanompoana eo anatrehanao. Mivavaka izay ny amin'izay rehetra manomana ny fanompovavahana ao amin'ny alahady maraina na ny alahady fanompoana anao Andriamanitra, dia ampahery sy androtsaka ny fanainao masina ianao ho amin'ireny mpanomponao tsiraray avy ireny, ho feno hery tokoa izy hanatanteraka ny asanao. Dia amin'ny anaran'i Jesosy no anaovanay izany vavaka izany. Misaotra Andriamanitra. Amen.